Arak'izany dia ho an'ireo vokatra vitsivitsy ary zany tamin'ity faran'ny herinandro ity raha amin'izay baolina kitra izay dia ny Kosfa nandresy ny top-dome tamin'ny isa 5-0. Teo ihany koa ny Saint-Michel sy Cospena izay tsy tonga moa ry zareo Saint-Michel tamin'izany lalao izany. Teo ihany koa ny fihaonan'ny Tana Formation sy ny Sabnam vokatra mampihomehy ihany koa satria dia resin'ny Tana Formation tamin'ny isa 2-0 ry zareo avy ny Sabotsina Mehana. Fantatra ary zany zao fa ireo ekipa efatra hiatrika ny poule des As eo amin'izay tompon-daka ny ligna Analamanga izay dia zareo avy eo amin'ny AS Adema zany ny Mama AFC, ny Tana Formation ary ny Kosfa. Izay ny eo amin'ny baolina kitra iny fa nitoloran'ny ligna Analamanga ny amboara ry zareo sokajy vétéran sy ny vehivavy izay efa nahavita ny faninanany zany ary nampahafantarina tamin'ity fotoan'ity ihany koa ireo ekipa voafantina solitenana Analamanga eo amin'ny championnat régional izany ho an'ny baolina kitra izay tanterahana amin'ny volana Jolay. Lanonana efatra sosina be zao no natambatry ny ligna Analamanga taranja baolina kitra sy ny Orange Madagasikara mpanohana azy ny alakamisy atoandro teo tetsy amin'ny hôtely Bis Akorondrano. Teo aloha ny fampahafantarana ny mpitatana sy ny mpanazatra ary ny mpilalao mandrafitra ny ekipa voafantina sokajy Génération 2000 sy ny ekipa voafantina sokajy senior hiatrika ny Coupe de Sélection Provinciale 12 atao amin'ny Mahajanga sy Tamatavy ny volana Jolay ho avy izao. Ho an'ny sokajy Zandrana aloha dia mpanazatra telo no hitantana ny ekipa Analamanga, hitana ny Pierrot avy amin'ny Tana Formation, Iva Rabe Marmanga avy amin'ny AS Adema, Yvon avy amin'ny LGK Plus. Toy izao kosa ireo mpilalao sy mpitantana ary mpanazatra ho an'ny sokajy senior, mpanazatra Kareka avy ao amin'ny LGK Plus sy Tonira Barson avy ao amin'ny Uska Foot IFC. Mpanomana Arabatana Randrianandrina Albert Naibadoud avy ao amin'ny Kosfa. Mpanomana Mpiantsatokazo Rasolofiniana Pascal Honoré, Mpiantsatokazo Université Team FC teo aloha. Kiné Ratsirivana Adelis avy ao amin'ny Tana Formation. Mpanomana Aratsaina Maître Kira Michel avy ao amin'ny FC Top Dome. Mpikarakara amin'ny ankapobeny kosa Ramanatsolofo Dieudonné. Eo amin'ny mpilalao Edi Bastia avy ao amin'ny LGK Plus, Milor LGK Plus, José LGK Plus, Sulmoto LGK Plus, Rindra LGK Plus, Dino avy ao amin'ny LGK Plus ihany ary Bela avy ao amin'ny LGK Plus. Chrétien avy ao amin'ny AS Adema, Tately avy ao amin'ny AS Adema, Babou avy ao amin'ny AS Adema, Jona AS Adema, Diop avy ao amin'ny Uska Foot IFC, Mapita avy ao amin'ny Uska Foot IFC, Tahir mbola avy ao amin'ny Uska Foot IFC, Manu Uska Foot IFC ihany. Ao amin'ny Kosfa kosa dia mpilalao efatra ny natsoina dia Iromarik, Ravelino, Julien ary Dimby. Mpilalao ray ihany avy ao amin'ny Mama FC dia Ludovic, Damien avy ao amin'ny Tana Formation, Elefoni avy ao amin'ny Tana Formation ihany, Irivona Imaso avy ao amin'ny Tana Formation, Sambatra avy ao amin'ny Tana Formation. Nahazo mpilalao roa kosa ny ekipan'ny AS Sabnam ao anatin'ity ekipa voafantina Analamanga sokajy seniority, eo Lutendre avy ao amin'ity ekipan'ny Sabotsina Mehana ity miampy an'ny Timain. Francis Rery kosa avy ao amin'ny ekipan'ny Police Pyrénées na ny Cospn. Ireo rehetra ireo dia eo ambany fitantanan'ny manager général Andria Miarnosy Augustin Ibovola. Ankoatr'izay dia natolotra tamin'ity fotoan'ity ihany koa ny amboara ho an'ny ekipa ny AS Sabnam izay tompon-daka sokajy vehivavy sy ny ASIP tompon-daka vétéran ary ny AFBF Société Générale tompon-daka ny sokajy super vétéran. Tetsekilan'izay dia nanamafy ny fiara-miasany amin'ny Alpha ihany koa ny Orange Madagasikara ka nanolotra fanamina miisa 200 ho an'ny mpitsara baolina kitra eto Analamanga sy fanamina mitovy ho an'ny mpikambana ao anatin'ny ligna Analamanga sy ny seksiona manodidina azy. Nanambara moa ny filohan'ny Alpha Rakotoary manana Entsona Itota fa tanjon'ny ekipa Analamanga amin'ny fifaninanana izay ataony amin'ity taona ity ny ho tonga eo amin'ny laharana voalohany. Nanamafy kosa i Léon Charles, vice-président de marketing en Afrique et Moyen-Orient an'ny groupe Orange sy ny tale général ny Orange Madagascar Michel Barré fa vonina hatrany izy ireo anohana ny tanora sy ny baolina kitra eto Analamanga amin'ny hetsika rehetra izay ataony. Torak'izany ihany koa ny tale régional ny tanora sy ny fanatanjahantena eto Analamanga, Andriansalama Patrice dia naporisika ny Alpha hatrany amin'ny ezaka ataony ho fampandrosoana ny baolina kitra izay sahaniny ho reharehan'ny renivohitra.